Oh Seigneur, j'aime tant ta présence. Papa, oh Papa, j'aime tant ta présence, Seigneur. J'aime tant ta présence, Seigneur. Qui sur terre comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désatteint. Remplis notre cœur de ton amour, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, remplis-nous de ton amour. Arrache tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Élargis notre cœur, Seigneur, et remplis-nous de ta présence, de ton amour, Seigneur. Trésor de mon âme et de mon cœur. Oh Seigneur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Oh Seigneur Jésus. Nous sommes ici en ce lieu, Seigneur, nous sommes ici, nous nous assemblons. Oh Seigneur, pas pour recevoir des biens de ce monde. Mais oh Seigneur, nous aimons tant ta présence, Seigneur. Être présent devant ton trône, Seigneur. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Seigneur, parle à notre esprit, règle tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Carbonise par le feu de ton Esprit Saint. Oh Seigneur, notre cœur est ouvert à ta lumière, à toutes sortes de bénédictions maintenant, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Seigneur, dans ta présence, nous sommes délivrés. Dans ta présence, ton onction coule. Oh, et toutes sortes de jours tombent. Oh, tous les liens sont brisés. Oh, c'est qui est un peu sauvage. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Car un jour je te verrai face à face. Oui, Seigneur, nous avons hâte de te voir. Ici-bas, rien ne me satisfait, Seigneur. Jésus, ton amour, remplis notre cœur d'amour, Seigneur. Et toutes sortes d'idoles, arrache, Seigneur. Brûle, Saint-Esprit, brûle. Si rien ne peut me satisfaire. Oui, Seigneur, c'est vrai. Rien ne peut me satisfaire en ce monde. Toi, tu es Dieu, toi, tu es amour. Remplis nos cœurs, remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs de ton amour, Seigneur, de ta présence. Ta présence, c'est le ciel. Oh Seigneur, ton royaume c'est amour, ton royaume c'est la paix, ton royaume, oh Seigneur, c'est amour, Seigneur, oh Seigneur. Nous pardonnons à ceux qui Amiga fomos em tempo racionais aí. Amiga ele cruza mania de lá, se mania que se tem racionais aí que não ficava não na mila ele fez aí poder só se tem uma mila ele cruza tem lá se manus na né. Fenu ficava nós de Jesus, fenu ficava nós de Jesus, fenu
fitiavanao. Toi seul est amour, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Jésus. Sotra fanidina tetỳ ambony tany ianao mitondra ny lanitra, mitondra ny fandroka ny lanitra. Misaotra. Amen, amen. Teritsika. Alléluia. Aloha idiran'ny Paolim-pan'Andriamanitra hitondra ny teny manaraka dia izao tsarovy tsara. Fa mila mamela heloka ianao. Mila mamela heloka. Mila manina? Tsy maintsy mamela heloka ianao. Nianatra amin'ilay izay an-danitra daholo kristiana rehetra. Fa matetika adinina mamelany heloka tahaka ny amelany izay veloka taminay. Tandremo mitazona povo, solony povo vadinao. Tandremo tsy mamela heloka ny ray aman-dreninao. Tandremo tsy mamela heloka ny zanakao. Fa ninninona zavatra rehetra mety nataony olona taminao tsy maintsy mamela heloka ianao satria fitiavan'Andriamanitra anao anatinao. Kitino akaikinao opportunité be hoe ny antsika hamenon'Andriamanitra fitiavana antsika. Sarao fitiavana mamela heloka mamindra fo amin'ny fotoana rehetra fa ianao namindran'Andriamanitra fo tamin'ny alalan'i Jesosy. Sakrifisy vitany. Ka ninninona zavatra nitenen'ny olona, ninninona zavatra nataon'ny olona mamindra fo mamela heloka. Amen. Tatie Hortense, tahin'i Jesosy tsika, mahazo toerantsika amin'ny ara Jesosy. Zao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy zavatra azonao. Sokafo ny fonao fa fofoana ny lakile izy. Aza mieritreritra hoe ahoana ny ampiasan'Andriamanitra na don tel ou tel fa te-pour les lakile. Ahoana ny amindrako fo te-pour les lakile. Ahoana ny hitahin'Andriamanitra na te-pour les lakile. Ahoana ny dirako ny lanitra mbola ao anatin'ny fonao koa le lakile. Zany mahatonga Jesosy nakatorory amin'ny fonao. Alléluia. Ao zay fonao le lakile. Maneke ahitsina, maneke anarina dia hitanao ny vokatra. Tahin'i Jesosy tsika. Faly miarabantsika rehetra. Miala tsiny aloha zay fa ohatra mifangarongaro tenoko tena mifono aminareo. Alohany partageko aminareo tenin'Andriamanitra aloha dia hiara hivavaka isika dia misy anankiray tiako atao fa l'encre de la foi. Hiara hivavaka aloha tsika. Jesosy malalo misaotra anao indray zay raha tonga amin'ity toerana ity. Tsy ho azara mihitsy Jesosy raha tonga amin'ity toerana ity fa tena ianao mihitsy no mitantana ny dianay tsirairay avy. Ary raha tonga amin'ity toerana ity zay Jesosy dia tena manana confiance ary tena manatena fa tena ato anatinay tsirairay avy ianao. Ary mangataka fanainao masina zay Jesosy satria fanainao masina fa atao anatinay Jesosy fa tsy mahadiso anay koa mbola mamerina fa mangataka fanainao masina koa zay asa mahery atao anatinay tsirairay avy. Ary tena fanainao masina mihitsy no hibitsibitsika aminay tsirairay avy
Ary ny teny izay partagena eto Jesosy dia teny izay naloko ny vavanao. Tsy verina aminao tokoa izany teny izany raha tsy manatanteraka amin'ny volonténao sy ny accomplissement-nao eo aminay tsirairay avy. Ary tsy tahaka ny diranay teto koa Jesosy ny voanay eto androany amin'ny anaranao. Masina nanaovana izany vavaka izany. Amen. Misy alohan'ny anaovako partage aminareo dia misy hira zany tiako atao alohan'izay aloha. Misy Pasteur Tommy mifantena aminao izaho mitondra androany dia tanatin'ny une semaine io, mais je sais pas, mais j'ai pas préparé. Même j'ai déjà dit à Saint-Esprit que aide-moi parce que je sais pas qu'est-ce que je veux partager dans mon assemblée. Et c'est hier soir, après les questions-réponses, et j'ai une parole de Dieu, j'ai médité, que je vais préparer pour aujourd'hui. Mais ce matin, le Saint-Esprit m'a donné une autre directive, la parole de Dieu que je partageais. Même j'ai déjà préparé louange aussi hier soir. Et ce matin, ce n'est pas les louanges que j'ai préparées. Le Saint-Esprit m'a donné directive, louange que j'amène ici. Donc avant que je partage la parole de Dieu, anome voninahitra an'Andriamanitra. Oui, quand même, anome voninahitra en Jesosy. Ces épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Oh, quand je suis faible et toujours fidèle, car à chacun ton esprit me rappelle ton alliance éternelle. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas.
Partager comme des petits prénoms que tu as marié. C'est le Saint-Esprit qui conduit pour que je partage dans mon assemblée. Éphésiens chapitre 6. Chapitre 6. Verset 11 jusqu'à 18. Rahavolatsika dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Je lis au nom de Jésus. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre tête la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, permet en toutes circonstances les boucliers de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque de salut et l'épée de l'esprit,
c'est-à-dire la parole de Dieu, faite en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Au nom de Jésus, je vais lire ça. C'est parole de Dieu que j'ai préparée hier soir. Donc, j'obéis le commandement du Saint-Esprit. Il parole à Éphésiens, la usania. Antica Christiane. Ndraindray zany tsika tsy prendre en compte eo amin'ny fiainantsika andavanandro satria maro zavatra mifamafao amin'ny fiainantsika andavanandro. Ndraindray misy tsy fantantsika koa ny identiténtsika. Ndraindray misy zavatra miseho amin'ny fiainantsika. Ndraindray tsika mipanika nefa fa mazava ho azy le tenin' Jesosy efa nomeny Jesosy io arina io anatin'io Efésiana io. Le arme nameny io dia la vérité, la justice, le jet de l'évangile, le casque de salut, le bouclier de la foi, l'épée de la parole de Dieu, la prière. Matoa zany io nomeny Jesosy dia tsy mahazo misaraka. Miaraka daholo zany izy complet rehetrarehetra reo satria zany izy rehetrarehetra complet reo zany zay ny atao hoe parfait. Dia momba ny antsika koa zany ndraindray ohatra ndraindray zany tsika ohatrany hoe mitondra zay koa hitako mahavoan'ny kristiana ohatrany hoe mitondra ny tenantsika ndraindray miankina amin'ny tenantsika, miankina amin'ny herintsika. Ndraindray ohatra hoe misy ndraindray rehefa misy attaque zany mahazo amintsika ndraindray dia adinontsika le identité, la vérité. Izy moa la vérité, c'est Jésus. Simple. Satria efa miteny mihitsy Jesosy hoe mipetraha ao amiko. Satria raha mipetraka anatin'i Jesosy tsika zany demeure en Jésus, c'est ça la vérité. Antsika ndraindray ohatrany hoe micompliqué mitady zavatra lalana nefa tsotra be les tsotra be les conseils, les conseils, les teny le omeny Jesosy zany. Zavatra tokony ataontsika amin'ny fiainantsika zany la voalohany indrindra tsy maintsy fantantsika aloha la vérité satria ahafahantsika mifranchir antsika amin'ny rehetrarehetra zany tokony fantantsika zany. Dia manaraka an'izay ihany koa la justice, zay koa zay tena important fiainantsika zany. Mila zany hoe satria Andriamanitra efa niteny tanatin'ny matetika raha mamaky baiboly tsika dia miteny mihitsy Andriamanitra tena sarotiny mihitsy izy amin'ny justice io. Matetika izy miteny mihitsy azy anatin'ny teniny, anatin'ny psaume marainy hoe détesteko mihitsy izy les injustices. Ka zay zany tokony tena mila mitandrina tsara mihitsy antsika amin'io resaka justice io, na eo amin'ny fiainantsika andavanandro na ao anatin'ny tokantrano azy. Ndraindray misy olona mieritreritra hoe bon anatin'ny tokantrano ty moi avec mon mari, ma femme, mes enfants, donc ohatrany resina la légère be zany les justice. Nefa iny zany tokony mba hoe isaintsainantsika tena apetrantsika anatin'ny pensée-ntsika zany mila juste koa tsika anatin'ny tokantranontsika. Tsy voatery hoe satria ndraindraika koa zany ny olona misy miteny any am-piasana ihany mampiasa le justice ohatra na hoe ohatra hoe
par exemple any ampiasana amin'ny tribunal et tout ça ohatra fotsiny le apetraka zany nefa ndraindray tsy fatantsika fa ao anatin'ny tokantrano tsika dia efa mampiasa ny justice io zay hitako zay mahatonga ny olona ndraindray tena diso hevitra mihitsy satria Andriamanitra tena saro-piaro mihitsy izy amin'le justice. Dia mbola niteny koa Jesosy amin'le gel de l'évangile io koa tena commandement napetraka Jesosy koa io zany hoe marina fa misy ny olona voaositra, misy ny olona voaositra hanao le prédication, hanao le évangile nefa kosany tsy maintsy respectena iny plasiny, samy manana ny plasy omen'Andriamanitra anazy, samy mipetraka amin'ny plasiny. Fa misy kosa nangatan'Andriamanitra koa zany ianao afaka satria Andriamanitra ao anatinao, zay ny identiténao satria Jesosy mihitsy ao anatinao satria fanahy Jesosy ao anatinao amin'ny tany zay alehanao rehetrarehetra zany tokony encourager koa zany ianao tena encourager tena mifonao zany tena ohatrany hoe c'est pour ça hoe les gels de l'évangile tokony mifonao koa zany mba mangoraka koa zany ianao amin'le situation'olona dia miannoncer momba ny Jesosy zany zay zany takiany Jesosy koa zay tena hoe tena mivoaka anatiny amora anatin'ny fonao mihitsy zany satria nao nandray an Jesosy. Dia miteny koa Jesosy amin'le arme anazy zany le casque de salut takiany Jesosy amintsika koa zany dia assurance satria betsaka tena maro tena satria betsaka ny olona na kristiana betsaka mihitsy indraindray misy doute mafantatra amin'le fantany tsara ndraindray fantany identitéany fantany le parole de Dieu fantany hoe ampiasaiko amin'izao amin'ny circonstance ohatra zao fa ndraindray dia milatsaka le doute zay zavatra zay zany tena zay tena tsy dia accepten Jesosy ohatra zay zavatra zay satria manjary manimba le zavatra tokony ataony amintsika zany le doute zay mahatonga anazy tena miexige mihitsy zany izy amin'le casque de salut tena important be mihitsy zany le assurance dia ny bouclier de la foi miexige ny koa Jesosy hoe ny bouclier de la foi io foi io koa zany tena ilaintsika io zay le ilaina zany mila tsika zany tena ferme tsara zany le finoantsika Jesosy mila ferme mihitsy zany le finoantsika Jesosy satria misy olona ndraindray hoe mino an Jesosy ohatran'izao fa tsy tena misy racine any anatin'ny fo zany le izy zany tena marina mihitsy satria hitako na dia fiainana andavanandro misy olona même na dia ampiasana an'azy miteny hoe oui je crois en Jésus nefa rehefa zahananao le fond du cœur non zahananao koa le comportement andavanandro ampiasana le samy miaraka hitanao mihitsy fa c'est au contraire zay mahatonga anao hoe tena hitako mihitsy Jesosy miexige ny bouclier de la foi ty dia manaraka koa ny arme tena exigent Jesosy koa zany l'épée de la parole de Dieu io ny tena source de vie la clé tena la clé na dia ny serviteur de Dieu mpanompon'Andriamanitra aza matetika mihitsy tena sarotiny mihitsy tena hitanao mihitsy enjana mihitsy izy ny teny hoany io parole de Dieu io dia mampirisika antsika zany tena io zany ny solution résultat prospérité la santé tsy hitako tsony ankoatran'izay zay le mahatonga hoe hitako ny mpanompon'Andriamanitra tena je suis d'accord mihitsy etsana le izy fa c'est comme ça satria ko tena hoe anareo rehefa misy zavatra ohatrany hoe raha madinidinika
aza mitaraina aminahy mihitsy. Oui, io ameny io lakleko iny. Zay ry matoky hoe mi-encourager mihitsy hoe hoany io parole de Dieu io. C'est la clé de tout. Tsisy afa-tsy io mihitsy. Dia ny arma farany exigen'ny Jesosy koa la prière. La prière. Zavatra angatanin'i Jesosy anatin'ny prière. Mangataka Jesosy prière koa manao intercession, zany hoe prière ensemble. Ilaina iny tena angatanin'i Jesosy iny. Dia mangataka koa Jesosy prière anao personnel, constante, c'est-à-dire tokony prier tout le temps. Ohatrany hoe ataonao ohatrany mihinam-bary io mihitsy zany manao prière. Zay zany zavatra takian'i Jesosy. Ka za zany mi-encourager anareo rehetrarehetra. Raha ohatra ka te hitatavan'i Jesosy ianareo, la clé, la vérité, la justice, le gel de l'évangile, les casques de salut, les boucliers de la foi, l'épée de la parole de Dieu, la prière. Point barre. Et gloire à Dieu, gloire à Saint-Esprit, gloire au Père. Amen. Alléluia. Ça m'a tout fait, moi. Depuis un début, un dicton qui est pendant la tique. Amen. C'est le tsara nge fa tsy nisy temps moro mihitsy namokatra amin'ny 14 heures le fanatrehan'Andriamanitra. Izy zany mety na eny hoe salebleby na hoe tsy netinety. Jereo 2 heures fa 2 heures et demie tsy tapaka mihitsy. Mahazo aina mihitsy. Nefa ny taloha tsika indraindray tany amin'ny rehefa tsy misy aina le izy dia na dia 30 minutes dia efa torina malazolazy zany. Tenenina kaiky zany midika hoe fa eto Andriamanitra. Amen. Tenenina kaiky zany midika fa eto ny fanamasina hoe. Amen. Tadio tsara fa raha tsisy fanamasina tsisy aina. Zay mba tonga amin'ny fivoriana na dia indraindray raha adiny dimy tu reçois rien, tsisy zavatra mipasse satria tsy présent fanamasina. Amen. Ary abao ny akaikinao dia jereo izy hoe tonga soa ianao amin'ny tena mahafinaritra indrindra hoe teneny izy hoe anao zava-baovao eto amin'ny fiainanao indray Andriamanitra. Dia teneny izy raha miny anao hoe dia iseho aminao ny voninahitran'Andriamanitra. Amen. Rehefa tonga amin'ny fanatremanitra manantena foana eo no zavatr'Andriamanitra. Amen. Aza miteny fotsiny hoe tonga indray sabotsy dia sekoly indray dia indray teny fa raha vao manao an'izany dia za miteny fa tsy handray ninona ianao. Tadio fa misy zavatra foana deliveran'Andriamanitra eo fanatrehany. Amen. Fa io asakasaka izay mino sy vonona izay mandray aky. Amen. Ka za matoky efa vonona tsara ianao. Amen. Ka tongava aminao arak'izay fahavononao. Amen. Dia tsy tahaky ny diranao eto voanao eto. Amen. Zany teny zany aza raisina fotsiny efa henoko fa rehefa mandray ianao dia tsy maintsy mahazo satria tenin'Andriamanitra any. Amen. Fa nomeraka antsika tsirairay avy anaran'i Jesosy mbola velika any tonga soana to amin'ny toerana mahafinaritra indrindra. Amen. Ozy nirany an-tatiana hoe be dia be ozy nira tsara fa aleko ihany ny fiderana. Efa nirantsika iny be dia be koa ny toerana mahafinaritra fa aletsika ihany ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Rehefa tsara be dia be ny toerana mahafinaritra afaka mandehandehantsika, afaka makany amin'ny paritsika, afaka manao sortitsika fa ny safiditsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Saribika antsika ny fanatrehan'Andriamanitra. Ozy izy David hoe ne me rejette pas ozy izy loin de ta présence. Tena tsapany David mihitsy zany fa raha vao lavitra ny fanatrehan'Andriamanitra izy dia tsisy mandeha milony ny fiainana. Ianao hoe mba mahatsapa an'izany hoe rehefa tsy ampy présence de Dieu ny fiainanao dia ohatrany tsy malobolobo zany, tsy mandeha zany ny fiainanao. Mila mahatsapa an'izany ianao. Tenenina ekena mila mahatsapa an'izany ianao hoe mila mametra-panontaniana raha vao tsy mahatsapa an'izany hoe tsisy présence de Dieu nefa ohatra mandehandeha ihany tsisy etaeta. Tadio tsara fa misy zavatra hafa zay tafiditra anatin'ny fonao. Tenenina ekena mila mitandrina hoe
ka manomboka zao a ataovy sarobidiny fanatren'andriamanitra amen ary aza miratsy tsony a fanatren'andriamanitra amen satria misy zavatra eo homanin'andriamanitra aminao amen sakafo ozy taty Hortense ty tena sakafo ny tenin'andriamanitra tsika mitsiritra foana rehefa mijery an'reny émission chef cuisinier amin'ny télé reny le ohatry ny hoe le meilleur pâtissier na hoe saika be de be izy dia eto France moa misy an'le hoe le guide Michelin dia misy an'le hoe marina étoile ny chef zay tena mahay indrindra dia zay tena za raha tsy diso 5 étoiles ny tena chef a ny tena hoe faratapina amin'ny mpanao sakafo reny zany zany ny tena faratapina hoe reconnu de ses pairs zao fitenena satria efa nanao preuve izy tena tsara ny sakafony dia ndraindray tsika mitsiritra an'ireny nefa mbola misy mihoatra an'ireny teneny akaikinao mbola misy mihoatra an'ireny le chef atao tany 5 étoiles fa neny Jesosy a milliard d'étoiles amen satria izy a izy misy namorona l'étoile amen ary sakafo concocté-ny Jesosy mbola mihoatra lavitra ny concocté amin'ny chef cuisinier reny satria le meilleur des meilleurs chef cuisinier tonga eto a ame zavatsoanao amen ozy any Isaia hoe tahaky ny vogra sy ny mesclose ny tenin'Andriamanitra zany hoe n'Andriamanitra zany manao fanoharana tokony ohatranao mihoatra lavitra sakafo tsara be hoaninao io koa nitiavanao amin'ny tenin'Andriamanitra amen ianao hoe tenena ianao hoe mahatsapa an'izany hoe dia valeo izy amen amen mahatsapa amen dia jereo tsara be sakafo ataon'ireny chef étoilé reny efa mety afatsika mety tsitsirina fa fatsika tsara be satria mahita l'esthétique fotsiny tsika hoe tsara zany fa tadio tsara nofy ihany ny satisfait an'ireny chef reny fa neny Jesosy rehefa eo fanatrena ianao vokisany âme ny corps ary ny esprit amen ary tadio tsara fa chef étoilé menu lafo be reny tadio tsara 500 € maminany reny fa neny Jesosy gratuit amen neny Jesosy tsy dina fa ina takiny aminao anaka atolory any foko izy amen amen androany atoloan'Andriamanitra ny fonao amen zao tadio tsara amin'ny maha-corps esprit neny Jesosy a ary tsy mitaky zavatra avy izy tsy mitaky volanao fa ny fonao ihany satria maniny ao anatin'ny fonao ny tiany virena ao ny tiany amboarina ao ny tiany tofena mba maniny ho taka olona araka ny fony tahaky ny David ianao za mahita androany anaramen'i Jesosy fa ianao koa le tahaky ny David a tena le olona araka ny fon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen tenenina akaikinao ao tsara ve ianao hoe amen ka rehefa misakafo a tadio tsara fa mila mivavaka izy aloha tsy sao dia misy mivavaka rehefa misakafo andremo a tsy hoe fombafomba fa reconnaissance a mila misaoritsika sy hoe vokatry ny tany avy amin'Andriamanitra fa tsy hoe zany sy ny karama dia mazola dia tehitsena amin'ny idole dia mérité fa avy amin'Andriamanitra dia mila mivavaka tsika alohan'ny hitra ny ten'Andriamanitra koa dia mila mivavaka tsika tsy na sakafo amen tahaka tsika mivavaka raha misakafo ara-nofo a mivavaka koa tsika na sakafo ara-palahy dao tsika hitsanga amin'anaran'i Jesosy a dia tiaka ianao mivavaka personnellement angataka ny ianao angataka ny fonao mba hiomana angataka ny fanamasina mba maninona amangy ianao mity androany ity mba tsy visy anjara ianao a angatao Andriamanitra hoe omeo a le aniny tena saza androany le tena mifanaraka amin'le cas particulier zay lalovaka androany na amin'le problème le mety épreuve Jesosy eo fantatra fa entanao androany ary amen'izay sakafo zay ianao a amin'ny anaran'i Jesosy asondraty mivavaka ao ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mbola nisotra sy mankasitraka anao zay Jesosy ny fitiavanao sy ny famindramponao sy ny fahasoavanao sotranao zay Jesosy ny avotona zay efa nombona teto a sotranao fa fananatrika ianao Jesosy sotranao fa fanamoky anay ianao ary mbola mitohy ihany zany Jesosy amin'izao fotoana izao magatiky ny fananao masina zay Jesosy androany a anomana ny fomam-pananay mba tsy ho barimbariny zay mba hifantoka zay mba handray zay Jesosy amin'ny sakafo tsara zay homaninao anay androany fantatray Jesosy malala fa misy zavatra spécial homaninao anay androany ka androany zay Jesosy dia miomana mangatiky ny fananao masina mba hitarika anay mba hiteny aminay satria Jesosy malala tsy zavatra olombelona mitantarany eto a fa zavatra avy aminao ninona feo a zay mety mameno fisainana ihany a tsy araka sitraponao dia ampangininay zany amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'ny anaran'i Jesosy koa miboako a ny fanantsy fatonana rehetra fa tsy miala mainety zay a fa mandray fahasoavana avy aminao ka mitenena fanamasina mitenena fa vonona anay ao ny iainanao zay mpanomponao a amin'ny anaran'i anaran'i Jesosy amen amen mahazo toenina tompoko raha natadio tsara tsika ny amin'ny psaume zarainy taty lanjy tamin'ny herinandro dia tao amin'ny psaume 133 hoe eo amin'ny fraisan'ny pralasy anabao izy dia maninona eo Jéhovah manodidiny la bénédiction la vie et l'éternité amen ao anatin'ny firaisana dia tadio tsara fa tsy maintsy misy prospérité amen eto zao a mivory etsy tsika
tenena kekana mivorytsika androany tsy mivory amboan'ny olona tsika fa mivory moan'ny anarana tokana amen ny anaran'i jesosy mampivory atsika eto amen na rozy izy na teny mivory amin'ny anaraka dia mpivoany amen dia ozy izy koa hoe eo amin'ny toerana zay tsonao ny anarako dia eo maniny notahiko anareo amen zay rehefa tsara zany zao dia efa promesy tenin'andriamanitra anankiray hoe ianao amin'ny toerana zay tsonanareo ny anarako ianao mivory amin'ny anarako dia tsisy fika fa tsy maintsy tahina amen tsotra be ny tenin'andriamanitra androany farobe jesosy satria mahita firaisana izy amen androany zany tsy maintsy tanteraka amin'ny bénédiction anao amen tonoiko amin'ny araka jesosy fa mody ianao miaraka amin'ny bénédiction miaraka zay rehefa tsara fa fantateraka zay ny condition na prospérité anankiray hoe firaisana fiombolana unité dia mariny tsy maintsy mirotsaka amin'ny bénédiction amen teneniny akaikinao mila miray foana hoe na tokantrano ary mila miray foana mivady avetsika foana zany mila miray fo miray saina miray fanahy minafiny rehetra satria tadio tsara io zavatra io foana mikitikitihan'ny devoly fa raha vao azy io dia fata farava daholy fiainan'ny zanak'olombelona tadio tsara nge fa damasia fa tsy ndray tadio tsara fa tsy ndray koa na briazy michute tao edeny fa ndandray fo raha ndray sy ndray fanahy izy hoe raha mifampitaiza hoe tokony zareo zany tokony mifampitaiza mihitsy zay koa naga erreur fatale damasia fa samy nandehandeha teny fa tsy mbanarina le communion le firaisana mivavaka hoe andao tsika raha nga mba handinika baiboly andao tsika rany mba hiaraka hivavaka tano zany ny firaisana tokony ilaina ao anatina tokantrano fa samy nandehandehananao fiainany teny dia maninona tsy tanteraka ny firaisana dia lasa voatondeny satany eva tany amin'ny toerana zay misy azy any manana foana n'izay zavatra eo tokantrano firaisana teneny akaikany hoe firaisana mametra foana fotoana makina baiboly miaraka sy vitany fotsiny aty amin'ny sekoly na any amin'ny fampianarana na any amin'ny radio ao nareo tokantrano tena ilainy zany zavatra zany amen satria zany mirenforcer ny cohésion anatin'ny tokantrano ary mirenforcer manina koa fifandraisana amin'andriamanitra dia manina mirenforcer koa ny bénédiction zay atsika andriamanitra amin'ny fiainanao amen tenena akaikinao zany le secret hoe ka efa fantatrao le secret dia mba hampiara amin'izay hoe fa raha secret afantatrao ka tsy hampiaranao dia ohatrany tsy mahafantatra ihany ianao amen dia mavoan'ny kristiana be dia be misy principe n'andriamanitra fantany fa raha sokany gentlisy any ny fiainana satria tsy ampiasainy le izy amen teneny akaiky mba ampiasao reny tenin'andriamanitra io efa mitenainao foana hoe amen ozy izy tatie Hortense satria hoe une parole de Dieu ozy izy dia maninona épée matoa zany tenin'andriamanitra miteny hoe épée dia arina tena enjana goavana zany io ka ninona zany zavatra adversaire zay mety mandany ao fiainanao ampiasao le épée satria parole égale l'épée amen dia teneniny akaikinao mavoanao ndray tsy mampiasa ny épée hoe na dia anananao ary le épée hoe fa manomboka izao hoe avoay amin'izay dia ampiasao fa tsy maintsy haika vokatra ianao hoe tsy maintsy hoboaka ampandraisa ianao hoe amen aiza koa nisy hoe militaire manana basy zany dia tonga ny guerre dia tsy hamoaka basy izy ohatrany hoe mampimere be zany tsy possible zany militaire ny zavatra tena ny outil de travail dia pistolet dia ianao koa ny outil de travail anao ny tenin'andriamanitra tsy outil de travail misy fa tena fiainany zay mpatonga an'andriamanitra hoe saintsainandreo manalina iteny io ataovy sakaiza raketo ampo io zany tokony tena tsy hana aminao mihitsy mandrakarivo satria raha vao fenao anatinao io dia mininona tahaka ny devoly tsara araka anao mihitsy le izy satria tanteraka anao antinao le hoe il est écrit amen teneniny akaikinao hoe il est écrit tanjona hoe karaha vao tsisy tenin'andriamanitra tsisy il est écrit mivoaka mivavanao amen zay le izy zay tena mpanompoandriamanitra tamin'ny intercession teo hoe zay mibetsaka ao am-polo maninona ianao zany ny voafaritra ny zavatra mivoaka ny vavanao dia ny azo faritana hoe firy ny tenin'andriamanitra na quantité ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny fonao ianao zany raha mbola miteniteny foana dia tonga dia azo faritana hoe tsy ampy zany fifandraisan'andriamanitra tsy ampy tenin'andriamanitra fa ianao raha vao plein tenin'andriamanitra tsy maintsy foana zavatsoa foana parole de Dieu foana mivoakanao ninona zavatra maizina hitanao fiainanao satria fiain'ny tenin'andriamanitra ianao amen manomboka izao moa minaranelan'i Jesosy fenoy dia mbola veriko foana teny Tatie Hortense hoe bokiso hoany any amin'ny tsinainao lalina ihany ny teny io fa mahasoanao amen ka zay ny tenenina hoe velona sy mahery ozy ny tenin'andriamanitra Hébreux chapitre 4 verset 12 velona sy mahery mipénètre any amin'ny hoanina s'izy any amin'ny joint zany hoe mamakivaky ny esprit sy any amin'ny corps rehetrarehetra any zany mety sikatsika physiquement fa zao zao misy tenin'andriamanitra efa manava tsara izy any intérieur de nous-mêmes
dia androany ninina mety tsy metimety anatin'ny vatanao ihany manao opération chirurgicale ny tenin'Andriamanitra androany. Amen. Ablation totale mihitsy androany tao fanatrian'Andriamanitra ka ongotana daholo zay tsy nambenina rehetra satria tonga ny tenin'Andriamanitra manino anasitrana anao. Amen. Anisany androany ny tenin'Andriamanitra anasitrana anao. Tononona amin'aramen'i Jesosy asitrana daholo zay manary tongeto amin'aramen'i Jesosy. Amen. Zany tenena akaiky zany zao dia herin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny hoe. Amen. Le chef cuisinier amin'ny Michelin tsy afaka mamoana zany. Mety hoe papier gustatif anao tena matsiro be izy fa zay fotsiny satisfain'i Jesosy zavatra be dia be mihitsy ny meny anao. Amen. Ozy izy any amin'ny Jean toko 10:10. Jean chapitre 10 verset 10. Efa haintsika matetika foana. Tonga ozy izy hanome fiainana be dia be ho anao. Tadio tsara fa vie en abondance zany tena abondance à tous les niveaux. Joie, paix, amour, bonheur, spirituel que matériel, amen Jesosy anao daholo zany. Tenenina akaikinao zany nge ny héritagenao e. Amen. Fantatrao hoe fa tena zanaka aloha ianao e. Fa nareo manko ny zanaka koa zay tsy mahafantatra ny teona zay misy azy zay tena taty Hortense teo. Dia maninona ohatra ny esclave ihany zay nefa inarantsika foana. Fa taro hoe zanak'Andriamanitra aveliko foana ty aza miteny tsony hoe gamba ny fiainako dia tsy hitan'Andriamanitra mihitsy. Zany gamba dia tsy rarain'Andriamanitra mihitsy fa tsy hitany ve ty problème zay nalovako ty. Tenenina akaikinao dia jero tsara masina aza miteny zany tsony ianao hoe fantatrao hoe fa Kristy ao anatinao hoe tsy fantatrao hoe fa zanak'Andriamanitra ianao hoe karaha zany avy ianao dia abandonné hoe zany sao dia ohatra tsotsotra fotsiny logika be le Andriamanitra zay nanao anao ve raha se donné tous les mois izy nicrée anao dia manino ianao iabandonné ve ianao raha zany tenena hoe tsy miabandonné izy hoe. Dia sokafy amin'izay nge mibabilinao hoe Matthieu chapitre 7 verset 11. Dia jerevy tsara ozy ny tenin'Andriamanitra. Jerevy tsara nge zany fitiavana antsika. Matthieu chapitre 7 verset 11. Raha nareo zay ratsy ary ozy izy. Matthieu chapitre 7 verset 11. Vakiky rehefa hita amin'aramen'i Jesosy. Si tant mauvais comme vous l'êtes, vous savez de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Amen. Ozy ny tenin'Andriamanitra miray zay ratsy tia tany aloha izy mba mamay zavatra ho an'ny zanany ihany. Ka maika ozy izy fa za zay andahinao zany an-danitra zay namonina anareo tsy mahavita mihoatra lafino zany ve. Tenena akaikinao tena mahavita tokoa izy hoe mahavita azy izy hoe zay no mahatonga an'io anjodamira le hoe izy no mahavita azy. Amen. Tenenina akaikinao hoe mahavita azy ny Andriamanitra hoe amen. Tsika mino mahatsapa an'izany zavatra satria ny olona manko rehefa mandalo épreuve dia mahatsapa izy hoe tsy tian'Andriamanitra izy na hoe miabandonné n'Andriamanitra izy. Tenena akaikinao tsia Andriamanitra eo foana hoe fa ny anjaranao hoe dia mipetraka amin'ny confiance totale là. Amen. Sokafy ny baibolinao Exode chapitre 3 verset 7 à 8. Afantarinao tsara hoe Andriamanitra mahitanao io cas personnel zay lalovanao io. Amen. Hitan'io tenenina akaikinao hitan'io hoe Exode chapitre 3 verset 7 à 8. Jerevy tsara nge tenin'Andriamanitra tamin'ny peuple égyptien. Exode chapitre 3 verset 7 à 8. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Amen. Andriamanitra au fait nahitany kan zanak'Israely. Sika mety miteny fa 430 ans dia aiza ihany Andriamanitra fa Andriamanitra fa miteny hoe hitako izy ninona plainte zanak'Israely. Dia jereo nge le promesse tsy vitany fotsiny hoe hitany. Dia hoe avelany eo zany fa jereo nge le falebiazan'Andriamanitra sy ny fitiavany amin'ny peuple. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un grand et vaste pays, un pays coule le lait et le miel. Amen. Andriamanitra efa nahita fety ny zavatra nitranga teo amin'ny zanak'Israely fa tsy hoe mioe izy. Misy dika matoa mioe izy fa zao no tiako tenenina aminao. Hitan'Andriamanitra ka zay lalovanao io. Amen. Tenenina akaikinao tsy rery ianao anatin'io ady io hoe fa hitan'Andriamanitra ianao hoe dia tenena izy hoe efa voahomanao anao le Kanana hoe amen. Zay reny le promessen'Andriamanitra efa nomaniko izy izy le Kanana ho antinao zanak'Israely rehetra. Ka tsika indray rehefa anaty épreuve ohatrany tonga dia hoe dia mifantoka be dia ohatrany hoe tsy miratra mihitsy ngamba tsisy avelira mihitsy ngamba satria mifantoka be amin'ilay zavatra ao
fandriamanitra efa mahita lana zay voanao anatiny io. Amen. Tenenina akaikinao ambadiky ny problème io any hoe misy ny solution. Amen. Ambadiky ny fampahoriana zay lalovanao ihany io hoe ambadiky io Andriamanitra nanokatra lana ny bénédiction anao. Amen. Zany no fait ny fomba fijery ara-ponono. Amen. Ianao raha mahafantatra an'ilay Andriamanitra zay tomponao mifantatra fa zay zavatra lalovanao zavatra mandalo fotsiny io. Amen. Fa tsy zavatra mitoetra. Tenenina akaikinao zavatra mandalo io zavatra io. Ka za mifantoka amin'io hoe fa tsy maintsy tafavoaka ianao hoe satria le mihoatra mipandesiny ao anatinao. Amen. Dia ozy izy any amin'ny Romaina toko fahavalo andiny fafito amby telopolo, Romains chapitre 8 verset 37. Romains chapitre 8 verset 37 hoe nous sommes plus que vainqueurs aussi en Christ. Andriamanitra tsy miteny fotsiny vainqueur fa ny insisteny amin'ilay plus que vainqueur. Tsika hoe ahoana ny fandrenesantsika an'izany porté an'izany verset zany mihoatra ozy ny mpandresy. Amen. Dia mbola tenenina akaiky dia mbola inona mbola mampatahotra anao hoe tenenina akaikinao. Tenenina izy inona mampikorapaka aminao hoe dia valoha izy laksa fotsiny ianao hoe tenenina izy hoe dantokorapaka. Amen. Ho an'izay mety any anglisy aza matahotra raha atao miteny tena tsotra résumé aza matahotra dia laksa. Alléluia. Amen. Zao tadio tsara Andriamanitra zao tadio tsara Andriamanitra tsy miasa anaty trouble teboteby izany. Tadio tsara izay zavatra zay. Ary ianao raha ianao zao le izy en fait ianao raha miasa saina sy ny trouble ohatrany hoe tsy mihinanao hoe vitan'ny Andriamanitra zay tomponao ny résoudre les problèmes zay traversenao. Dia ohatra miasa sainao miady amin'ny tenanao zay hoe miady amin'ny lofo hoe ahoana ary ty aizany no alehako izany ny olona mitaniko. Zay mihitsy zavatra tsy tian'Andriamanitra satria tsy t'abandonne pas aseke hoe izy tena mahavita azy. Dia io anao le miasa saina io anao le troublé dia io vao mainka anie bloqué iny ny bénédiction avy amin'Andriamanitra. Tenenina akaikinao hoe alolaksa moa e. Amen. Ny zavatra tokony ataonao dia hoe Andriamanitra tia fantatra fa Andriamanitra tsy hamelana anatin'ity épreuve izy fa tsy maintsy mahatafavokana. Amen. Satria Andriamanitra fidèle izy amin'ny teniny. Amen. Tenenina akaikinao hoe ianao mila fidèle amin'Andriamanitra hoe. Amen. Jereo tsara hoe ny ohatra ny zavatra azo kely tamin'ny sekoly vehivavy teo hoe hitantarany loto tadio tsara fa nisy vehivavy anankiray natao hoe Orpa. Fa ny tantarany Orpa izy nisafidy ny zany natao Moabita. Nefa Moabita iny Dieu dia tena Dieu de zao tontolo zao zany tena zavatra tsy izy. Fa ny loto ny safidy niaraka tamin'ny Noémie niakany Israël hoe any misy ny bénédiction any fatany fa tena Andriamanitra. Tenenina akaiky ny fidélité anao miaraka amin'Andriamanitra io tsy maintsy valina io. Jereo tsara fa fidèle tsara izy i Ruth fa ny Orpa dia lo tsara fa tsisy tantarany Orpa rehefa mamakinao ny tsisy fa tonga dia farina teo ny tantarany hoe lasa fotsy izy nijanona natao Moabita dia tsy nisy farotany iny lasa grand-mère ny Davida satria fidèle izy tamin'ny izy Naomi fa ny tena marina fidèle izy tamin'ny Andriamanitra Israely. Tenenina akaikinao manala ianao fidélité hoe ny olona fidèle tsy mbararaka mandrakizay izany. Amen. Ke inona mitrangana inona miseho tsy maintsy hitan'Andriamanitra foana izay fidélité izay. Amen. Donc tsika jery tantara anankiray ahafahantsika mijery izay zavatra izay. Luc chapitre 1 tantaran'i Zacharie sy Elisabeth. Luc chapitre 1 ndovaka itsika. Zany ny fidélité amin'ny mpanoton'Andriamanitra. Hatramin'ny farany izy nifikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra na dia mbola tsy nazy ary ny promesse, mbola tsy hitany ary ny zavatra hoe homanin'Andriamanitra azy. Luc chapitre 1 verset manomboka amin'ny verset 5 à 7. Luc chapitre 1 verset 5 à 7. Fakiko rehefa hita amin'ny armen'i Jesosy. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière réprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Amen. Depuis verset 8. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe.
Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Amen. C'est le tsara tatarisme padreux. Où c'est un pays boule, irréprochable là où disait là, t'anatinine, t'anatin fanarana, commandement du Seigneur. Ça le zana, na tsinazo, zanak, tsinapaninazo, zaremits, tsinanakana niasa pampun, tsinanakana nini fidélité anana tamin'Andriamanitra. Fananina, nataony foana zay service, nametran'Andriamanitra azy, mifaly foana izy, natokan'Andriamanitra foana izy. Amen. Afaka nge izy, afaka izy miteny hoe Andriamanitra, efa filipotaona zay nanompo anao to tsy taihany zay valipity azonay. Fa tsy mba miteny an'izany Zacharie sy Elisabeth. Atadio tsara fa des années Elisabeth, Zacharie sy Elisabeth. Atadio tsara fa des années reo mpivady reo niandra izany hoe zanaka izany. Fa naniny tsy maniny tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy izy ireo. Dia jereo tsara nge hitan'Andriamanitra zay toepo zay. Raha tianao naomby ao amin'ny fiainana, mila ranao zay fidélité zay. Amen. Teneniny akaikinao ny toepo mampahomby hoe dia mila fidélité. Tsy se plaindre à aucun moment Zacharie sy Elisabeth hoe leo taranaka zay fa zay manompo anao. Misy fotoantsika ndray fa se plaindre Andriamanitra, ohatra nefa filipotaona ihany zay naraka taminao, ohatra ny fiainako ohatra ny tsy miva ihany, ohatra ny voamanika manaraka anao, ohatra ny bebe problème amin'ny fiainako. Misy fotoana kristiana miteny an'izany. Fa Zacharie sy Elisabeth na dia tsy hitany ary ny zavatra zay niriny tamin'Andriamanitra, tsy nanaka an'izany ny fidélité nanana tamin'Andriamanitra. Amen. Dia ina traka tonga amin'izay ny anjelin'Andriamanitra. Andriamanitra fait mahita ny toepontsika isan'andro. Fa manino ozy ny Andriamanitra amin'izay tonga amin'izay fotoana amalika ny Zacharie sy Elisabeth. Amen. Kenao mila maritra ny teny mila maritra ianao hoe mila maritra ao anaty épreuve. Amen. Dia mila fidèle koa anaty épreuve. Ina moa fidèle tsy miala amin'Andriamanitra. Mantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra foana, mifaly mandrakarivo. Manino tsy mametsina an'Andriamanitra mihitsy na dia mbola tsy tonga ary le izy fa manino mahafantatra hoe ndray androany tsy maintsy tanteraka le izy. Amen. Ka be dia be ny olona miaraka amin'Andriamanitra, anisan'ny toepo koa tsy anana fahombiazana dia ny impatience. Teneny akaikinao tandreny ny impatience hoe amen. Dia rehefa mifampiresaka moa zay mivady tamin'akamisy na ohatran'ny fampahiresana dia hoe ny olona fisandrantana sy fahombiazana anatin'ny baiboly dia olona passion daholo. Tsisy olona tonga comme ça fotsiny dia tonga dia hoany na hoe tonga dia hoe zavatra fa olona passion tao anaty épreuve natoka hatramin'ny farany tamin'Andriamanitra dia tsy maintsy tonga les promotions. Amen. Exemple voalohany, Jacob zao il a attendu 14 ans pour avoir la femme qu'il aimait. Tsy haiko ianao vao firy le mibandy aloha zao folotoana tonga eto. Alléluia. Amen. C'est vrai. Fa tsy haiko ianao firy taona. Teneniny akaikinao mila manana patience hoe oui. Inasy 14 ans 14 ans satria iny le vadiny dia neretina hatramin'ny farany le izy. Neny sasa vao taona dia aiza ihany quand Seigneur. Teneniny akaikinao hoe mila maritra hoe fa zao fotsiny natao hoe assure-toi d'être dans la volonté de Dieu. Zay fotsiny lakian'Andriamanitra aminao. Amen. Ka ianao mila manana patience satria anatin'ny patience maniny Andriamanitra miforger ny toeponao. Amen. Ndraindray ny olona rehefa hoe misy épreuve l'épreuve en fait ndraiky permettiavin'Andriamanitra mihitsy traverser ny fiainantsika mba hitestena antsika ny test d'obéissance sy ny foi antsika. Amen. Fa tsy hoe Andriamanitra des méchants dia il me punit par des épreuves. Tsy zay izy zay. Fa me permet des épreuves pour tester ta foi et ton obéissance. Satria manino Andriamanitra hoe tia mihitsy ianao tena hifikitra tanteraka aminy rehefa misy tranga anankiray fa tsy hoe mbola akaidy any amin'ny olona na mbola akaidy à gauche à droite. Zay le mbola tsy fidélité zay fa tonga dia hoe raha vao misy zavatra tonga dia Andriamanitra 100% hoe Dieu, je t'abandonne tout, fais ce que tu as à faire parce que je sais que tu vas agir dans ma vie. Amen. Zany takian'Andriamanitra aminao. Tena akaiky zany takian'Andriamanitra aminao hoe ka tsy izy ty zavatra ty mila patience. Teneny akaiky patience. Ary ny olona ndray rehefa impatient dia tadio tsara fa raraka foana. Tadio tsara anatin'ny impatience mampiraraka foana. Exemple anankiray
Saul rehefa tsy nahandry directive any Samuel le 7 jours aloha zay vao manao ny sacrifice maika be satria hita mifananeneny ny peuple dia hoe tsy tonga Samuel dia andraikindraikitra zay vokatry ny impatient Saul zay natonga n'Andriamanitra niarashe ny royaume d'Israël teny tany satria impatient izy. Amen. Exemple anankiray ihany koa i Abraham Sara manino impatient hoe tsy vitan'Andriamanitra ve mamiazy zanaka de façon miraculeuse dia ohatrany accélérer les solutions hoe ndana misy izy i Agar dia ohatrany hoe ataovy accélérer zany les solutions dia inona vokatry zay conséquence ny impatience zao taranaka musulman zao zay izy ny impatience en fait natonga ny taranaka Ismaela dia manaraka amin'izao zavatra zao ka tandremy tsara zay zavatra zay misy tao ndratsika tsy mahatry fa monimonina hoe oviana ihany quand Seigneur pourquoi Seigneur teneny akina zabe fanontaniana hoe zay ny izy miaraka amin'Andriamanitra tsy resaka amin'ity fisaina an'ity misy tena tonga dia ampiriny ity saina ity nenao zany le lehibe intelligent lehibe calcul reny tena tonga dia tsy mahazo point anao miaraka amin'Andriamanitra satria mbola sainao zay manakina le valin'izay zavatra zay satria Andriamanitra tsy mitady sainao hoe takazo zavatra teneniko fa inona dia davy anao fonao manaiky amin'ny fomba tsotra zay zavatra zailazay aminao atao foana zay zavatra zay misy fotoana anke Andriamanitra tonga dia miteny zavatra tsy takatra ny saina aminao hoe fa inona ny zavatra tikiny aminao ny obéissance. Amen. Teny l'obéissance. Amen. I Abraham zao tonga dia vao niteny Andriamanitra hoe mandany ianao dia manjery ingy Abraham ange afaka se poser 1000 questions raha tena mandinitsika afaka se poser 1000 questions Abraham hoe waiza efa 75 ans mbola waiza ataoko ana daholo ny taranaka ataoko ana daholo ny habitudako ataoko inona daholo zay zavatra zay fananako reto ho any amin'ny tena zay tsy fantatra fa rehefa mamaky tsika ny tantara amin'ny Genèse à aucun moment i Abraham miteny hoe j'ai des doutes hoe ahoana koa zao Andriamanitra fa ahoana tsy niteny mihitsy Andriamanitra i Abraham mais pourquoi Seigneur tena akaikinao tsisy an'izany pourquoi Seigneur zany hoe fa mandroso fotsiny hoe zay mba tonga miteny mpanompon'Andriamanitra foana hoe on avance teneny akaikinao on avance fotsiny hoe amen dia jereo nke le fanekeny Abraham vao nanaiky Abraham dia manino nanokatra lalao anazy daholo hoe Andriamanitra ary Andriamanitra rehefa miteny aminao zavatra anakay tsy voatery takatrao ale izy amen fa ianao fotsiny manaiky ale izy amen i Abraham any rehefa miteny Andriamanitra hoe meo anahy zanakao atao sacrifice enjany zany teneko enjany zany hoe vitanao ve hoe mba zanakao nitenen'Andriamanitra zao fotoana zao hoe totiny atao sacrifice vitany tenenina jereo izy dia tenena vitanao ve zany tenena akaiky zany amen tenena akaiky zany miaraka Abraham hoe zany amen Abraham tsy niteny mihitsy vakio tsara hoe Andriamanitra efa zanaka anakiva eny efa azo tanatin'ny fanteraka dia mbola alainao ihany Andriamanitra tsy fantatrao ve efa zay efa tsy niteraka efa ela be dia mbola ole tsy nisy an'izany interrogation zany tao anatin'ny Abraham fa manino izy lalainy Isaka dia nandeha izy dia jereny kely ny zavatra ambadiky le obéissance tonga dia iny efa nisy sacrifice vao homana ta izy tao an-tendrohatra ianao zany rehefa mandeha amin'ny obéissance efa misy bénédiction foana homaniny Jéhovah ao anatinao amen tenena akeny mila obéissant hoe amen ao ambadiky ny obéissance misy ny bénédiction amen tadio tsara fa jereo tsara renao zay rehefa tenen'Andriamanitra anankiray inona zavatra takin'Andriamanitra aminao tsy ianao tsy donné avis anao hoe marina tokoa ve zany tenin'Andriamanitra any na hoe mbola iadiady anao débat hoe daholo izahako toetra hoe tena marina fa ekeo fotsiny satria marina io amen zay mivazy hoe fa rehefa nitenenina hoe ianao ny vadindrina tsy salasala mihitsy izy na zany seconde hoe tonga dia anaika afaka nitengy zany tsy tiako ny fizika dia tsy anaika fa tsy zay le izy satria Andriamanitra le izy dia nanaiky fotsiny tanao anatin'izay obéissance zay Andriamanitra tsy maintsy mamaly anao satria nandeha tanaty alliance ianao amen dia zay zavatra zay zao anaraka anay foana quel que soit misy ny épreuve fa anaraka anay tsy amaly anay foana satria misolo tao anatin'izay amen ary tsy zay rery fa ianao koa rehefa obéissant dia manino hiasa aminao foana koa Andriamanitra amen tena akaikinao tsara miaraka amin'Andriamanitra tenena akaikinao hoe mahita amin'ny fiainanao hoe manomboka androany iavo indrindra amen jereo tsara matoy Abraham anazy ny titre hoe père de la foi dia tena voazaha toetra mihitsy ny finoana io tenena nefa ianao tsika taranaka Abraham tena taraka Abraham hoe ianao zany hoe le part de foi anany Abraham zany ao anatsika le izy anananao le izy fa abeso reto le izy abeso reny zavatra eny rehefa misy ny tranga mareta dia sois fidèle là où tu Dieu t'a mis amen exemple ana patience ihany
David a promotionné roi d'Israël. C'est tout le théorie des rois d'Israël. Il a dû attendre 7 ans aussi. Au roi d'Israël, il a dû attendre 15 ans pour être roi d'Hébron. Fakune tatarani David. Tao anatin'izany David tsy mba nitolo tentan'Andriamanitra mihitsy. Fa pourquoi manino tsy manino za songa dia au trône? Nefa ianao vao tsy tonga kely mikafy dia efa mikina iny. Na vao tsy tonga kely prestation sécurité sociale na le dia efa tsy. Nefa na David mihinana ny zavatra tsy nieretany tsy nametsinan'Andriamanitra mihitsy izy. Any le izy, tena ikanao any le izy hoe. Fa tao anatin'izay niforgeny David. Niforgeny amin'ny toepony satria manino zavatra goavana no man'Andriamanitra azy. Ianao koa nge matoa ianao misy aretina anatin'io zavatra io misy zavatra goavana nge man'Andriamanitra aminao. Amen. Satria imagine fotsiny rotsaka le bénédiction be. Fa raha tsy ao anatinao le sagesse le teponesa anazy dia manino lasa mipatitaka fotsiny le izy. Zay no mampatonga antsika mila manana persévérance sy patience ao anaty épreuve. Dia jereo tsara nge ny olona manao loto reny efa nizaraiko taminareo ty. Ny olona tamin'ireny le mahazo tonga dia 5 millions d'euros d'un coup. Vao mainka ny iny tsisy sagesse, vao mainka ruiné total pendant toute leur vie satria tsisy fahendrenana ny gérena an'ilay izy. Fa tsy tian'Andriamanitra tsika tonga amin'izay toerana zany, zay no mahatonga anazy manamboatra ny toe-potsitsika ny toe-panatsika eny an-dalana eny. Ka tenenina akaiky ny maneke forana hoe mainka ny olona izay misandra anaty baiboly tadio tsara tsisy olona tonga tamin'izao fa olona zedra mafy daholo. Ka ve tsika tonga dia tonga dia ery amin'ny voalohany ery fa mila matoky eo amin'ny toerana izay nanendrenantsika. Amen. Mila matoky koa amin'ny zavatra izay lalovantsika. Amen. Be dia be ny épreuve. Mosesy tsy maintsy niforgena 40 ans dans le désert zay vao nan'Andriamanitra nafaka n'iny ny zanak'Israël tany Egypte. Misy tena misy dikan'izany hoe niatra mpanompon'Andriamanitra eo tena niatra eo fa nanino ny zavatra vaovao mafaly tafavoaka foana izy. Dia tenena akaiky io fiaretanao io hoe hitan'Andriamanitra io fa ho avy ny fotoana hoe tsy maintsy amalanao izy. Amen. Ka zay izy tena akaiky zay le izy hoe kenao hoe olona tsy ndraitsika misubir injustice ohatra ny ampiasana mety zavatra mandady zany mety hoe ianao miasa tsara ianao manao zavatra tsara rehetra fa le collèguenao ohatra ny mahazo ny félicitation le mpampiasa foana hoe ianona ry ianona foana fa ianao tsy mba tenenina mihitsy nefa ianao mba manao zavaka miezaka manao tsara tenenina akaiky na ataoko tsara foana ny asanao hoe amen. Dia respecter foana koa mpampiasa. Amen. Fa tena tsara zany didin'Andriamanitra respectez aussi les autorités que Dieu a mis sur vous, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le charnel. Parce que les patronneries, ma sika be dia za tsy anajazy. Visy ianao raha manao an'izany. Na masika izy na tsy masika izy minino ny fetiny tu dois toujours te soumettre à lui satria autorité napetraka Andriamanitra aminao hoe. Amen. Dia zay misy injustice iainantsika. Dia tadio tsara fa iny injustice iny Andriamanitra mahita an'iny. Fa ianao za mijery foana za tao tsy esy nianina tsira mihitsy na le patron tsira mihitsy na le za tsy tia nianina mihitsy na ohatran'za ikilika foana. Tadio tsara ny tantaran'ny Mardoché ao amin'ny boky Mystère. Mardoché rehefa mamaky ny tantarantsika olona ikilika foana izy mpiano vavady izy. Olona tsy hita mihitsy izy fa tena misisiny teny foana. Fa zao mbo mamafaly le mpiano vavady lasa premier ministre atao Suse. Amen. Satria fidèle izy tamin'ny toerana izay misy azy. Amen. Kenao aza manomboka zao atao foana atao fotsiny zay mahafan'Andriamanitra amin'ny toerana izay misy anao. Amen. Mardoché nge zavatra ny subir injustice be dia be iny zavatra tsy nataony namana azy fa kay moment izy mbola nametsiny tamin'Andriamanitra hoe tsy hitanao ve Andriamanitra fa sao manjoa tena mafy mihitsy fa manino midera foana sy sotran'Andriamanitra atoky dia manino tsy misy mafakatra. Amen. Ka androany nizaniza mety mbola hoe ampahorin'ny mpampiasa na amin'iza mety hoe misy promotion tokony ho azy nefa tsy azo mihitsy tonoka amin'amen'i Jesosy mampinompon'Andriamanitra vosotra délivreko zany amin'amen'i Jesosy raha izy amin'izay le promotion zay tokony sazanao amin'amen'i Jesosy ao ampiasana. Ianao le Mardoché le mety tsy hita mihitsy tamin'ny voalohany fa ianao le tsy maintsy tonga ho mpanapaka satria zanak'Andriamanitra ianao aritan'Andriamanitra fidélité anao eo amin'ny toerana izay misy anao. Tonoka ho vatatany amin'izany amen'anaran'i Jesosy. Amen. Ary miandro vavolombelona ny vavanao amin'anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Rehefa sava zany daholo le tantara nireo mpanompon'Andriamanitra tao anaty baiboly eo. Joseph fatatsika tsara ny tantaran'i Joseph. Raha misy ngamba karazana injustice Joseph tena miaina be dia be mihitsy. Inona vendu comme esclave izy niaccusena andreo izy niviolé ny vadiny Potifar natao tanaty prison. Inona ny zavatra nieretany Joseph fa zao ny zavatra mafaly tsy mba nametsinan'Andriamanitra mihitsy izy. Amen. Ianao zao impiry ianao monimona tao anaty épreuve
ianao nge mety tsy nateny anatin'ny vavanao hoe andriamanitra tena enjana mafy ty fa izy ianao fa anatin'ny fonao dia mety monomonina ary hitan'andriamanitra tenena hitan'andriamanitra ianao zany hoe dia tena izy hoe mila mibebaka amin'izany ianao hoe oy mila mibebaka ianao satria monomonina tsy votsiaraka sitrapon'andriamanitra zany mametsinan'andriamanitra ianao hoe tsy matoky azy zany hoe andriamanitra mavita azy eo amin'ny fiainanao dia mila mihitsika mifona sy mibebaka anatin'izany zavatra fa jere rehefa natoky Joseph na dia zavatra mafy ary nanjo azy dia maninona esclave hainao hoe esclave ohatrany hoe Clodo erive zany lasa président la France ohatrany le tanà Joseph ohatrany hoe ataontsika ohatrany le izy hoe Clodo lasa président la France ohatrany ianany satria natoky izy sy fidèle ary midiran'andriamanitra foana amen tsy monomonina mihitsy izy na dia zavatra ray monja ary zao tadio tsara anisan'ny toe-po tena anan'andriamanitra dia monomonina tadio tsara fa ny zanak'Israël izay monomonina rehetra dia navindra an'andriamanitra tanatin'ny Ancien Testament satria manohatra azy tsy hoe tena grâce tena keke tena grâce amin'ny fotoana zao impitsikitsika ngamba nefa des milliers de fois zao monomonina za mety efa monomonina fa andriamanitra mbola mihitsy ny famindrampony dia mbola mijoletsika tsiraray avy mila reconnaissance amin'ny zavatra antsika ka zay no tonga atsika hoe tamin'ny Ancien Testament ozy ny ten'andriamanitra hoe lesina ho atsika reny mba tsy ataontsika tsony zavatra hoe tsy araka sitrapon'andriamanitra fa mba azotsika lesina hoe zao zany ny tokony atao mba mahagréable an'andriamanitra zay ny lesina ho fait azotoana ny Ancien Testament amen tsy ny tena avantage be mihitsy ny eto aitsika daholo ny zavatra napilatsaka an'ireo mpanompon'andriamanitra tamin'ireo rehefa men'andriamanitra daholo hoe zao tokony atao zao tsy tokony atao dia rehefa hainao mandray an'izay tsy maintsy tafavoaka ianao amen na resaka patience izy ny tena passion lui tena Jesosy ny tena passion satria Jesosy hoe dia miaritra ho anao impilimpily izy efa nanino efa nameny tany anao fa impilimpily ao mbola nanino nanidiny fonao nefa Jesosy tsy kivy mihitsy tsy kivy mihitsy fa niandratra ho farany izy ianao koa mila manana patience anaty zany eo natriana épreuve na natriana zavatra mitranga tenena kekinao mila mifaly fotsiny hoe zay fa tonga tena andriamanitra miteny hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo donc itsika jery verset andriamanitra ohatrany hoe masochiste zany hoe fa ozy mila mifaly anaty épreuve Jacques chapitre 1 dia ahoana ny mifaly anaty épreuve ahoana ny mifaly hoe anatin'ny zavatra tena mangidy lalovan'izany Jacques chapitre 1 verset 4 1, 2 à 4 azafady Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 rehefa hita marabeny Jesosy mes frères et sœurs considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés amen posy ny ten'andriamanitra mifaly io izy anaty épreuve dia mila mifaly ao anaty épreuve hoe dia mety mametra-panontaniana ahoana mafaly anaty épreuve fanontaniana sy valy ny pasteur ahoana mifaly anaty épreuve ten'andriamanitra miteny fotsiny mifaly anaty épreuve andriamanitra fait mibaiko fotsiny mifaly quand même na dia tsy dia faly azy zay dia fait ny ten'andriamanitra ohatran'rehefa hoe pardonne tsy le izy andriamanitra tsy miteniny avianao hoe mantany aviany tu veux pardonner ou pas fa simplement un commandement pardonne tout court zay fatonga hoe commandement miaraka amin'andriamanitra ozy soyez fotsiny dans la joie amen dia hitako ozy narovako ny fiainao rehefa dans la joie anao ka tsy zay izy dia rao fotsiny Jesosy amin'ny zavatra mitranga sy misy ao fa maninona dia anatin'izy ny miasa satria amin'iny ianao manatanteraka le sitrapon'andriamanitra jerevika izy sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance amen ao anatin'ny épreuve koa zany tsy maintsy misy persévérance foana ary ny persévérance sy ny patience samy mitovy ihany ka ianao aza maika sy monomonina fa maharety ozy ny ten'andriamanitra zay maharitra hatramin'ny farany maninona mahasatroboninahitra nyjeny tena kekeo mila maharitra zany hoe izy ty oui fa mila maharitra kosa anatin'ny fahateterahana sitrapon'andriamanitra fa tsy mila maharitra anatin'ny fimonomonomana ao tsara tandreko tsara mila maharitra anatin'ino ino moa le sitrapon'andriamanitra atin'ino mifaly mandrakariva amen réjouissez-vous izy dans la présence de Dieu amen jereo nge tantarany Paul Silas reny koa tena niaina zany tena hoe zavatra maizina zany mihitsy ao anaty prison efa tena hoe voagada lié anatin'ny chaîne efa tena hoe tena tsika ny zavatra tena mafy fa zanga nanakana nanino ny joie atao anatiny mbola iderin'andriamanitra tena keko zany ny tokony ataonao hoe zay zao zareo natanteraka sitrapon'andriamanitra hoe mifaly mandrakariva dia inona ny tranga tonga dia maninona nanao miracle andriamanitra anavotana an'izy ireo
Andriamanitra zany tsy mijery anao hoe maro be les preuves fa osy fotsiny Andriamanitra hoe fais simplement ma volonté mais je vais te délivrer. Amen. Ary zao tadio tsara ny fifaliana anisan'ny joie anatiny vokatry ny fanahy. Amen. Ary zao tadio tsara tsika en tant que être spirituel raha tiatsika fanamasina miaraka amintsika sy manapantsika mila micréer-tsika atmosphère malaise fanamasina ao anatsika. Tadio tsara fa raha tsy joie ao anatinao tsy afaka hiasa miaraka aminao fanamasina, tsy afaka hiaraka aminao présence de Dieu. Andriamanitra tsy mamaly olona monomonina sy micomplainte sy mitarainy zany e. Ary na zao fotsy na olona tsy mino na olona zao tontolo zao hoe na olona mitaray na olona bady olona hoe kivilava zany hoe dia vita zavatra. Vao mainka manino musée azy fotsiny minino mifiasan'ny saina makarary azy. Tenenina akekeo mila mifaly foana hoe Andriamanitra hoe tiany meme any Psaume chapitre 2 azy dia miteny hoe meo izy Andriamanitra any an-danitra any. Izy Andriamanitra kolona be. Fa maninona moa Andriamanitra me satria fantany hoe tsisy dika ny zavatra anaovanao. Amen. Satria rehefa naresy sao tontolo zao eo izy. Amen. Tenenina akekeo tsisy dikany io hoe tsy fantatrao hoe efa miaraka amin'ilay mahery anao tenenina akekinao. Dia tenenina tsy fantatrao efa lehibe ny ao anatinao hoe mihoatra lafy izay misy tamin'izao tontolo zao. Kina mbola mampahory anao hoe tenenina izy hoe ne t'inquiète pas. Amen. Mipilapila Andriamanitra amin'ny teny zany ne t'inquiète pas. Amen. Mahatonga Andriamanitra miteny zany ne t'inquiète pas, ça veut dire que je prends ta vie entre mes mains. Zay ho fetiny Amen. Raha tsy afanao zay zavatra izany tenanao fa tsy maintsy amalanao Andriamanitra satria vao tanteraka eo amin'ny fiainanao le sitrapon'Andriamanitra. Amen. Psaume chapitre 22 verset 3. Efa verset haitsika koa sy fanaratsika matetika. Psaume chapitre 22 verset 3 ozy zay Andriamanitra ozy Pteur du Fampidirana Israël. Amen. Zany hoe il siège au milieu des louanges d'Israël. Ianao zany raha vao tsy miloe tsy mitretrilo Andriamanitra. Zay ny teneniko anao mila midera sy mifaly foana atmosphère mahafaly ny fanamasina zany. Ary efa faly ny fanamasina afaka manampy anao sy tonga dia miconseil anao ary manafaka anao. Tenenina akaikinao hoe mifaly mandrakariva dia derao foana ny tompo hoe. Amen. Na maizina tsy maizina derao foana satria ny joanao tsy miakitra amin'ny zavatra izay anananao na tsy sonao hoe tsy aninao hoe anananao fa faly ny espérance anao dia miakitra amin'ny Andriamanitra zay velonao anatinao. Ary zay fantatrao fa tsy amilanao mandrakizay zany. Amen. Zanak'Andriamanitra ianao tsy ho avelan'ny rery zany ianao. Ianao mila matsapa an'izay fa raha vao tsy matsapa an'izay ianao dia oro foana raha vao mandany épreuve. Ianao hoe Andriamanitra hoe faly aminao hoe mijaly izy nefa ny zanany ianao tsy faly izy. Fa misy zavatra kosa takiny toepoly izy. Amen. Tenenina akaiky toepoly izy hoe ka mifaly hoe dia mahareta hoe dia rao fotsiny ny tompo fa tsy maintsy tonga an'ilay kanana izay fanomaniny anao ianao. Amen. Ilay kanana ange manino fiainana tokantrano milamina. Prospérité mahomby amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Amen. Zavatra izay kasi amin'ny tanao dia mahomby. Zany resaka prospérité dao zany natao hoe kanana amin'ny fiainanao. Ka zay ny vokatra ny fiaraka amin'Andriamanitra ary ny succès ny prospérité dia miankina amin'ny toe-po sy toe-panany daholo. Nampatonga ny Davida nahomby dia nanana fo izakan'Andriamanitra. Nampatonga ny Mosesy nahomby dia nanana qualité iray zay izy zay tsy hananan'ny olona. Izy ny tena nanazy, izy ny tena Andriamanitra tsy nahita olona ozy izy maneho fanahy mihoatra an'ity Mosesy ity. Dia izy Andriamanitra tsy manaiky raha tsy hamaly azy satria hitan'Andriamanitra zay qualité amin'ny Mosesy zay. Amen. Tenenina akaiky mila manana fahalemem-panahy anao hoe. Amen. Anisan'izany koa fanetretena. Reny caractère zay caractère Jesosy reny en fait mila diniantsika isan'andro dia mila mametra-panontaniantsika efa tanteraka amiko ve ty caractère Jesosy ity. Rehefa vitanao zay no mampahory anao amin'ny toerana izay misy anao. Amen. Satria zay tout disciple accompli est comme son maître. Amen. Jesosy arve raha naharitra dia anao milaza anao tonga dia tena lehibe tsy possible misy anao nefa anao tsy maintsy manaraka lalana satria pour la prospérité il faut suivre les traces du maître. Mila miatra ozy isika mila manaraka ny trace de Jesosy. Ka inona caractère-nan'i Jesosy? Humilité. Enaka mila manetry tena hoe humilité voalohany indrindra dia ianao manaiky ny seigneurie ny parole de Dieu. Be dia be itsika tsy manetry tena fa tsy manaiky ny ten'Andriamanitra. Itsika zany be dia be io be dia be tsika eo afantsika orgueilleux satria misy parole de Dieu tsika itsika dia fa manetry
refuser zay antsika ilay autorité an'Andriamanitra. Nefa parole de Dieu souveraine tokony ekena foana na mafaly na tsy mafaly. Zany zao mila saintsaintsika zany a hoe à chaque fois que je désobéis à Dieu, je suis orgueilleux devant Dieu, je ne me tiens pas dans l'humilité. Satria tsy nanaiky izy zavatra zay teneny. Dia tsara ianao impizy ianao rehefa misy sitrapon'Andriamanitra fatatao tsy nampiarinao na désobéissenao a, zay izy ianao tonga dia tafiditra anaty orgueil. Mila mibebaka amin'izany tsika. Tena hoe mila mibebaka hoe zany rehetra zany zany ilana ny fandinihan-tena sy ny fitokanana. Tsy fantatrao mihitsy zany zavatra zany raha tsy misupposé ianao miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia manao an'io baiboly io tahaka ny fitaratra. Dia zay mahatonga tenin'Andriamanitra ohatran'ny miroara izy io baiboly io satria rehefa mijerinao a ny toe-po sy ny toe-panahinao fahasazelazay ny tenin'Andriamanitra dia ianao mahita hoe ay tika mbola tsy mety misy mbola tsy fitiavana ato anatiko, mety misy famelan-kelika. Ay mivavaka zany iverina mahafahan'Andriamanitra maniny mahazo afankasitrahana avy amen. Tenena akaiky hoe zay a makafahan'Andriamanitra makasitraka antsika hoe amen. Jean chapitre 8 verset 29. Jean chapitre 8 verset 29. Loza ny tenin'Andriamanitra hoe tsy namela irery izy Jesosy ny tenan'io a, tsy namela irery izy satria manino nanao zay sitrany mandrakariva. Amen. Jesosy tsy niteny hoe tsy navelany ray irery a satria zanany. Afaka niteny zany Jesosy hoe zanaky ny ray dia tsy avelany a, fa tsy namela ray izy satria nanao zay sitrany mandrakariva. Satria nanino Jesosy mitoetra foana tanaty volonté parfaite de Dieu. Ianao rehefa manao sitran'Andriamanitra mandrakariva dia tsy avelany ray zany mihitsy. Amen. Tahaka ny nataony tamin'i Jesosy. Tenenina akaiky hoe taterao foana hoe zay teny rehetra omenanao. Amen. Zay tena miaraka amin'Andriamanitra e. Misy tanao misy principe en fait ny tout royaume tena misy principe hoe ny royaume rehetrarehetra. Ohatra ny royaume terrestre zao a misy ny président, misy ny gouvernement, misy ministre. Dia ao anatin'ny royaume céleste koa misy ny principe spirituel. Ka misy fotoantsika na dia tera-baovao a mbola mandeha tsika amin'ny principe terrestre. Ary zay zavatra mihitsy mila foanana, tena mila foanana zay hoe satria fihevintsika izy ny ten'Andriamanitra tsy avetsitsonina dia mbola hitantsika fa avaizy avy any amin'ny royaume céleste. Zany hoe misy vie de l'esprit zany tokony iananao eto amin'ity tany ity. Amen. Ary zay vie de l'esprit zay a tokony hoentinao a sy ny manino ampiasanao eto amin'ity monde physique ity. Tadio tsara anatin'ny vie de l'esprit misy fiainana miraculeux. Amen. Misy fiainana sy takatra ny sainao. Fa ndraintsika borné loatra amin'ny zavatra hita maso dia tsy fantatsika intsony hoe zatika ka olona tena goavana sy tena enjana be. Tenenina akaikinao zay le ianao hoe esprit voalohany indrindra avy any amin'ny royaume céleste ianao a. Royaume céleste royaume tena lehibe indrindra mihoatra zay royaume rehetra eto tany. Amen. Ka zay zavatra eny zay ndray tsy tapany kristiana eny na dia né de nouveau izy satria tsy miaina izy anatin'ny vie de l'esprit. Amen. Mijery ny zavatra maso ara-panahy. Hitanao le tantaran'ny Elisa sy le mpanompony, le nisan'le Siriana nanafika, dia nisan'le nahozy izy Elisa tamin'le serve matan'Andriamanitra hoe apahitao aho izy mantsany Andriamanitra hoe apahitao aho fa misy soldat izy miaraka amintsika na dia hoe manafitra antsika. Elisa zany efa mahita anatin'ny vision sahady hoe na dia miataka amin'ny adversaire efa mahita izy ary le céleste be lehibe miaraka aminy mamonjy azy. Tenena hoe mila manana zay fomba fijery zay ianao hoe zay tena hitantsika foana rehefa misy épreuve tonga dia tenena hoe ombadiky io épreuve io any tonga dia tsy maintsy misy ny solution. Amen. Tadio tsara fa misy ny nuit dia misy koa ny jour. Zay ny tena hoe zavatra mandalo io. Misy ny épreuve fa zavatra tsy mitoetra io. Amen. Ary mampahela na mahaingana ny épreuve dia tsara fa toeponao ihany. Amen. Jereo tsara ny tantaran'ny Israely zavatra tokony 20 km de distance n'Égypte jusqu'à Canaan. 40 ans nanaovan'ny azy fa zavatra distance na 20 km. Ienjana zany vokatra ny désobéissance, vokatra tsy namaiky firana, vokatra tsy nipetrana ny sitrapon'Andriamanitra. Tena mila mitandrina hoe a tena vokatra le désobéissance tena zavatra tena grave, tena conséquence fatale be. Misy zavatra zany bénédiction zany tokony ho azy haingana be fa rehefa tsy matoky ianao ny tena zay misy ianao a, rehefa tsy mahatrina ny sitrapon'Andriamanitra dia lasa tarasika ela be le izy. Fa za mahita amin'aramen'i Jesosy fa tsy ianao zay. Fa ianao tonga dia tonga amin'ny vitesse céleste mihitsy satria ianao vao misy teny latsaka dia obéir ianao amin'aramen'i Jesosy. Amen. Zany dao ny exemple mpampon'Andriamanitra tao anaty baiboly eo. Zanak'Israely efa tsy ninona ny bénédiction zay natao tan'Andriamanitra any fa mbola monomonona. Tsy haiko hoe inona ny zavatra mamaiky kosa angamba ianao raha hoe tsy nitanao Andriamanitra tamin'izay.
tenenina akaikinao tena mitady koa Andriamanitra hoe fa problème rehefa misy épreuve ohatra hoe adiny daholo le fitahina fanataon'Andriamanitra le Andriamanitra nandefa ny tanana navitra antsika le Andriamanitra nanasitra antsika tanatina ohatra le adiny daholo satria on est trop focalisé sur le moment présent zay le izy tenenina akaikinao tsy saroa hoe izay fanataon'Andriamanitra taloha tao amin'ny fiainanao rehefa mahatsiaro anao en fait raha ny foi koa mariny foi-nao izy aiky Andriamanitra efa niaraka tamiko taloha raha toka vita n'izany afaka mbola ataony zany amin'izao amen zany ke fanimena koa foi mahatsapa zaho izay fanataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana taloha amen tenenina akaikinao tsara miaraka amin'Andriamanitra hoe tsy abandonné anao zany mihitsy izy hoe satria zanany a tiany ianao izy hoe zanako sy miasa amin'ny tanako a aoko didika ihany zany hoe Andriamanitra ke raha mitena an'izany verset zany hoe eo ampelantanao eo ampelantanako ny fiainao manontolo ka inona ary mbola mampirapaka anao izy zay ihany ny teny anao tenenina akaikinao inona mbola mampirapaka anao hoe dia any amin'ny Luka 12 tsy vakiko fa fianarantsika matetika hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe efa omena antsika daholo ny fitafiny omeny ny sakafo omeny ny trano tenenina akaikinao hoe omen'Andriamanitra anao daholo zany hoe satria zanany ianao ary fantany hoe fa ilainao zany ianao zany tena marina tsy mila mataka an'ireny zavatra reny satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe misetrizy ozy ce sont les païens du monde qui demandent ce genre de choses fa fantat'Andriamanitra hoe ilainao zany a dia omenanao kina mbola mampirapaka anao aiza ny trano tononoka amin'armerin' Jesosy fa nisy izy mitady trano a mahazo le tsara izy amin'armerin' Jesosy ary tononoka amin'armerin' Jesosy a fa tena trano be loka lavitra amin'armerin' Jesosy a mino izay ilinao zao tadio tsara Andriamanitra afaka manao mihoatra zavatra sy tediavinao zay tadio tsara foana rehefa mangataka koa zavatra limité kely fa tonga dia mangata bigdinina amen lizaliza manao bigdinina mahazo bigdinina izy androana n'armerin' Jesosy amen tenenina akaikinao mila raisiny zany teny zany hoe fa sao dia hoe bigdinina zay tsy paster zany tsy mila bigdinina fa na fdea bigdina ilanao bigdina afaka ampanofainao bigdina dia mbola tompo prospérité anao amen amen amenaran'i Jesosy a manana trano koa anao ampanofaina n'armerin' Jesosy sady manana ianao a manana koa ampahofa amen amen tonono koa tena miliarderina trano n'armerin' Jesosy amen alleluia ozy ny mpanofon'Andriamanitra hoe Jesosy aloha izy manamboatra toerana be dia be ny an-danitra mainka be izay tany atao tany amen io foa ny hitananao aiza le trano Seigneur aiza le trano tenenina akaikinao laksa fotsiny hoe fa omeny zany zavatra tsotra nge zavatra takian'Andriamanitra tsotra zavatra takian'Andriamanitra tsy kako mibaibolao a any amin'ny Exode chapitre 23 25 Exode chapitre 23 verset 25 Exode chapitre 23 verset 25 Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. Amen. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. C'est pour ça que c'est une bénédiction de battre pour se faire pour nous. Amen. Manu fotsiny ianao a dia mbotsika ho azy ny fitahina avery ihany question-réponse omaly le fapampianaveny mpaton'Andriamanitra fanompona akory tsy hoe membre ana chorale fanompona akory tsy hoe membre an'ny SLK fanompona akory tsy hoe manana zao ny ndraikitra am-piangonana fanompona Jean chapitre 6 verset 29 tenenina akaikinao mila mihaino hoe fandarana sakalabisma zay zao mihaino a na dia tsy miara-mipetraka amin'izareo tsony na dia mbola fatao dia mihaino zay mivaly ary naheno tsara zay ary nandray tsara zay izy anena an'izay lesiny zay misy an'izay Jean chapitre 6 verset 29 zay fanompona zay mpanopon'Andriamanitra tsara fa ny fanompona dia maninona mino an'izay ny rano izy le ny rano ozy mpanopon'Andriamanitra Jesosy tonga anofo le teny fanopon'Andriamanitra tenena akaiky fanopon'Andriamanitra hoe a mino le teny dia manteraka zay lazay ny teny amen aza fitaka tsontsika amin'izay mpanompona zay za dia kônina dia za tena mpanopon'Andriamanitra enjana be tsisy dikan'izany na peut-être que tu es déconne fa tsy manao sitopon'Andriamanitra anao a dia tsy manompy anao zay dia manina anao contre de la volonté de Dieu zay dia tsy izy ianao fa nafatana tena manompy anao a regarde-toi dans le miroir de la parole de Dieu dia zaho toetany fianao hoe tena manata
tanteraka zay tena hoe manompo an'Andriamanitra ianao. Amen. Fa disoko mampiteny olona zay zany. Tena eky loha mila miel toloteny hoe iza zao vakaboatsy ny émission man. Tena hoe tratra ianao hoe tsara zany. Ozy ny ten'Andriamanitra izay manaiky mifampitana sandrapisy. Amen. Amen. Mahafinaritra. Ianao ke tsy ho accuseny e. Fampahirezana tsika zany na hoe Tatie Odile zany tena ambinina be satria miaiky izy. Iza mbola zay tsy naiky avray eto tsy ho anahy fa man'Andriamanitra. Dévoile dans ton cœur. T'as dit ça, t'es psychologue hein? Mais annonce-toi sur ton lit et raconte-moi ta vie. C'est ça, c'est mis la tendance des amateurs. C'est ça, c'est mis la tendance. Ça dit, pas ta tout. Et les nègres, ça, la mère comme la demande, oui. Tu peux vous la demande de mise une bénédiction. Amen. Tu n'as ça, la mère comme la demande. Misatra mitsapa tsy tadiavinao zany mihitsy tonga dia arotsaka Andriamanitra fomba sy takatra ny saina dia vient devenir izy de façon miraculeuse eo fiainanao. Amen. Aza miteny mihitsy hoe ty épreuve lovako ty dia io zany ny fiafarako dia tsy maintsy io zany dia tsy mieritra mihitsy ny fiainao. Non, tena ke non. Jereo kely efa intervenir Andriamanitra amin'ny zanak'Israely 430 ans zareo manino miandevo fa ao anatin'ny nuit dia efa décider Andriamanitra intervenir dia manino ozy ny tena Andriamanitra hoe tena maninona raha vatanteraka mihitsy niany any Egypte ary ny Egyptianina mihitsy ary ny teny hoe reto ny fanananay omeny anao zanak'Israely. Le zareo nampandevo azy pendant 430 ans ao anatin'ny nuit zareo indray ny tena hoe ty fananay satria nitsatsehatra Andriamanitra. Ka tereny ny eo akaikinao hoe toerana izay misy anao io hoe mety kely ny fiandohanao hoe fa tsy maintsy lehibe ny fiataranao miaraka Jesosy. Dia jereo tsara masina any amin'ny résultat tsika miona hoe fa za mahita hoe fa olona tena lasa lavitra be mihitsy ianao. Amen. Ary ho reny tantaranao hoe efa potantso. Amen. Jereo tsara amen. Raisy koa zany zany teny efa mampanton'Andriamanitra. Jereo tsara ty zavatra ty rehefa miteny an'izany tsika hoe tahin'Andriamanitra aza considérena mihitsy zavatra teny tout court. Bonjour les satria matsika zay pisina hoe tahin'Andriamanitra hoe efa hengo foana zany fa raha mbola zay réactionnao dia tsy ho azo le tahin'Andriamanitra fa raisy izy en tant que parole de Dieu voaka avy mibavana mpampon'Andriamanitra dia raha raisinao tahaka zay dia tsy maintsy raisinao zay fitahin'izay entre parenthèse kely fotsiny zay fomba fandraisina ny tenin'Andriamanitra. Amen. Jereo mbola persévérance sadraka sy misaka sy Abednego so finoana zay nananana jereo ny fidélité zay nanana tamin'Andriamanitra ozy izy zay ozy izy tsy andoharika amin'io ny statut mihitsy ena ozy izy na dia tsy hamonjy any ary ny Andriamanitra iny zareo zany tena vonanao faty mihitsy na tsy hamanaiza ny Andriamanitra tena eny na aiza ho aiza ny finoanao amin'izany tanao ianao zany tena na tsy hamanaiza zany Andriamanitra vonina foana izy manino tena jusqu'à la fin ty jusqu'à la mort de zalahy. Amen. Zany toepo zany mila ananantsika zany zavatra zany ianao efa tena ianao vao miaritra zavatra kely fotsiny dia nefa mba hampafiny ny mpampon'Andriamanitra niaritra mafy avy koa ny exemple parfait hoe dia Jesosy niaritra ny fahotanao niaritra ny rébellionanao niaritra ny désobéissance anao niaritra ny zavatra rehetra izy nataonao fa tsy nataony iny zany fa noentiny dia maninona mbola mitiaviny foana ianao. Amen. Mila manana zany toepo zany tsika raha tianao mahomby taterao fotsiny zay lazaina falia maniky marety fa tsy maintsy tafavoaka ianao amin'arlen'i Jesosy tsy maintsy tafavoaka ianao amin'arlen'i Jesosy. Colossiens chapitre 1 verset 27. Colossiens chapitre 1 verset 27. Alors bateau interactive kely izy dia raha afaka mamaky izay mahita ny teny. Colossiens chapitre 1 verset 27. Rehefa misy mahita dia afaka azafady afaka misy mamaky. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Ozy ten'Andriamanitra hoe Christ en vous. Amen. Tenenina kely mihitsy fantatra hoe fa Jesosy ao anatinao e. Dia mbola miteny izy any amin'ny teny Korintiana hoe tsy fantatra hoe fa tempoly fanamasina ianao e.
matoandriamanitra hoe tsy fantatrao satria ilay zany tsy fantatra ny zanak'andriamanitra hoe ao anatin'ny Kristina hoe tempony fanamasina izy nefa ao anatin'izay toerana izay izy tenena ke mila matsapa an'izany toerana izany hoe za hoe satria Jesosy matombo tena izany be dia be zany ny olona ndray kristiana mierihery fotsiny izy fa tsy mahafantatra ny tena izay misy azy dia anao raha tsy mahafantatra ny identité anao ty aveko foana tu seras toujours comme esclave même si tu es fils amen tsy sitraka mihitsy anao ny héritage avy amin'Andriamanitra vao tsy fantatrao hoe zanaka mpadova ozy ny ten'Andriamanitra hoe cohérité avec Christ tsy hoe ahoana fandraisanao an'izany verset zany zany hoe zavatra tsy tany Jesosy tao anatin'ny baiboly zany dia tokony sitranao lovanao zany tena ke fantatra ny fahalovanao zany hoe fa ianao mbola mitomany foana hoe amen faly amin'izay manomboka izao hoe ozy ny ten'Andriamanitra miravoravo ozy izy amin'ny Jehovah fa hoe omeny anao zay renafonao amen manomboka izay anao rehefa anoboka hifaly ninina zavatra angatanao amin'Andriamanitra dia omeny anao zany anaran'i Jesosy ampinono fa mihoatra lavitra zay angatanao ary mbola omenao azy anaran'i Jesosy satria mameno voninahitran'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra zay ataonao amen amaraka antsika azy sokafa ny baiboly hors Marc chapitre 4 Marc chapitre 4 verset 37 à 41 Marc chapitre 4 verset 37 à 41 Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne t'en fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. C'est ça une réaction de Jésus. Nisy ny épreuve teto, nisy ny tempête. Dia jerevy tsara fa Jesosy calme izy. Tena kena mila relaxa sy calme foana hoe. Dia jereka ny assurance sananan'i Jesosy vao hitsangana izy dia maninona? Vao hiteny dia mitsatra ny tempête. Dia izao vao mafaly. Jesosy niaraka tao anatin'ny barque tamin'ny disciple tamin'ny fotoana io. Fa io Jesosy izay niaraka tamin'ny disciple io Jesosy io mivelona ao anatinao androany. Amen. Ka ninona tempête izay mety traversenao ny fiainanao androany toronoiny jerevy tsara ny lesina ndraiky izao Jesosy tsy maintsy mitsangana dia niteny izy hoe silence fa tsy mitsangana fotsiny izy dia hoe enao mila miteny ty vavy ty hoe ianao zany mila miteny koa ny tempête eo amin'ny fiainanao proclame hoe ninona faratsy ny taom-piaina iana anaran'i Jesosy ninona karazana saombiazana rehetra zany anaran'i Jesosy amen tadidio tsara fa amin'ny parole misy esprit raha vao tsy mibaikoanao amin'ny esprit io problème io dia tsy miala mihitsy fa tsy maintsy misy puissance ny teninao iny tenin'Andriamanitra toy sabatra roanely zay lehibe dia tsy maintsy manaiky io satria ny autorité suprême anaran'i Jesosy nampiasainao amin'ny autorité ana problème io dia tsy maintsy manaiky io satria ny anaran'i Jesosy amborono io problème io amen na Jesosy ary mila miteny ozy hoe silence ianao koa zany mila miteny anatin'ny problème hoe tsara ny problème amen proclame eo amin'izay zay manomboka androany nisy tsy fisina miala amin'izay ny tsy fisina manomboka androany fa manomboka androany mila very amen zay izy sao dia venao avazovazy azy am'zavatra oui amen tsy le izy tsy razany fa iny tonga avy aminao araka izay ny fononao zay le izy amin'ny prospérité tena zany tena lasa lavitra mihitsy ny fonao tena tsy haiko hoe atraiza zavatra takatrao fa tonga avy aminao zay zavatra zay tana ny olona kely vision tsy tavavoaka zany mihitsy fa ny olona manana vision lavitra ihany no lasa lavitra satria izy any izy mifantoka ny fantatra hoe afaka anao zavatra goavana n'Andriamanitra eo amin'ny fiainana tenena ke mba olo vision hoe ary efa mangataka zavatra izy mangataka zavatra kelikely zany averikena za studio efa building am'izay mba angatana amen ianao zany mitaditrana hoe Jesosy n'a pas de studio dia efa mety aminay hoe n'Andriamanitra efa amenao building sy hôtel izy koa zany izy ndray zany zany nety izy resaka toe-polo izy Andriamanitra tianao zavatra mihoatra fa ianao tsika mbola milimité azy nefa niny Dieu de limité ny Andriamanitra zay totsika
Ary avec foana Éphésiens chapitre 1 verset 20, il peut faire au-delà de ce que nous demandons de Dieu. Hainao zany hoe au-delà zany mihoatra lavitra ny zavatra rehetra. Amen. Ka rehefa amin'izay tsy haiko hoe inona angataonao a ozy izy votre Père céleste ozy izy a fa vous donner aussi na dia zay ratsy any izy a afaka ame zavatra tsara ho an'izany atao tany za ozy mbola afaka maneno mihoatra. Amen. Tonomboka amin'ny avelan'i Jesosy a fa tsy horanaka mandrakizay zany ny fiainanao. Amen. Tsangantsika isaoran'Andriamanitra ny teniny a sady androzaka nytsotro zany ny prospérité ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Isaoran'Andriamanitra satria tsy diso anjara indray anao tamin'ny fanatrehana. Amen. Atsangano aloha hitanina zay nandray androandro teneny akaiky hoe teriziko ny hoe a teneny hoe tsy amelako a fa za tsy maintsy tahina ary teny izy tsy zao toeraka zao tsony nahitanao ara-pitso hoe fa le tena ho iavo misy anao hoe amen. Fa teraka zany afiainantsika tsirairay avy amin'ny Jesosy. Amen. Loatsika isaoran'Andriamanitra ny amin'ny teniny a dia teneny fotsiny Andriamanitra hoe terizy ao anatiko ny teny izay menao androany mba tena ho tsapa tokoa zany hoe fiainana miraculeux zay fanomaninao azany. Asa anaty mba makao amin'ilay Jesosy. Raha ny masina tsara indrindra amin'ilay Jesosy mbola misaotra sy mankasitraka anao zay a ny amin'ny fitiavanao a ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ny fahatsaranao. Saotra Jesosy satria nandefa ny teninao anao a androany na nafaka anay na nangana anay na melombelona anay na mpahomby anay na mpitsora anay na mpitrakana anay amin'ny zavarehetra zay mitambatra amin'ny tenanay. Saotra Jesosy malalo fa tena faly zay miaraka aminao. Saotra Jesosy malalo fa tsy rety koa zay miaraka aminao fa eo anilanay mandrakariva ianao mahita ny zavatra zay manjo anay ary fantatray Jesosy malalo fa hitanao ny ka anay ary fantatray Jesosy fa hiasa maherinao tamin'ny fiainanay. Tonoboka amin'ny anaran'eran'i Jesosy fa zay tsiraray avy reto Jesosy a dia tsy maintsy tonga ny toerana ambony anaran'eran'i Jesosy. Tonoboka amin'ny anaran'eran'i Jesosy a fa tsy taky ny dirinao tamin'ity toerana ity miboanao tamin'ny anaran'eran'i Jesosy. Tonoboka amin'ny anaran'eran'i Jesosy fa le promotion zay fa nomanin'Andriamanitra anao fa ela tonono fa androany amin'izay fa tanterahany amin'ny anaran'eran'i Jesosy. Tonono amin'ny anaran'eran'i Jesosy fa tonga anao amin'ny tena mpanapaka amin'izay amin'ny anaran'eran'i Jesosy. Tonoboka amin'ny anaran'eran'i Jesosy a fa niza araka ny Sekoly vehivavy teo zay miandra an'ilay Boazy amin'izay a tonga amin'izay izy androany amin'ny anaran'eran'i Jesosy satria natoko sy fidèle anao tamin'ny toerana zay misy anao. Tonoboka androany koa amin'ny anaran'eran'i Jesosy ninona problème na tokantrano rehetra fa zany androany amin'ny anaran'eran'i Jesosy satria etsy le Jesosy mampitsaratra ny tempête rehetra jour eto izy amin'ny anaran'eran'i Jesosy. Tonoboka amin'ny anaran'eran'i Jesosy fa ninona resaka tsy fahombiazana rehetra hatramin'izay a farina hatrety zany amin'ny anaran'eran'i Jesosy ary androany a hitatsika tsirairay avy fa tena olona milliardaire be na miara-pananda miara-nofo amin'ny anaran'eran'i Jesosy. Mandehana mahomby azy dia tahin'Andriamanitra manokana ianao a tiany ianao a zany ianao a tantera fotsiny zay saina atao a fa hitanao Andriamanitra amin'ny anaran'eran'i Jesosy. Amen. Tehatsika ao an'Andriamanitra. Ao tsara tena kaikanao tongava ny Sekoly. Ny Sekoly tsy hoe tsy manana ordinateur anao dia anao karaoké tsika. Tsy zany ny Sekoly hoe anao karaoké eto. Ary ny Sekoly koa tsy hoe faly fakahita. Fa psaume 133 adiontsika namaky azy fa tsy marina patsivin'ny pasteur izy teo. Fa à chaque école dia manana foana antoka fa le menaka ho an'le bénédiction avec S dia mirotsaka eo amin'ny assemblée des saints. Amen. Raha nirotsaka zany tao amin'ny acte des apôtres mirotsaka zany eo aminao. Andriamanitra tsy miangatra ny Andriamanitra ao fa atolory azy tanteraka aloha ny fonao. Ao zay ianao rehefa tonga eo amin'ny Sekoly aza mitady momba anao fa mitedava momba ny fanjakan'Andriamanitra. Raha natsoan'Andriamanitra ianao raha ny rany ianao raha tia France manokana ho antsika dia zao ataovy eo anatin'ny fonao foana hoe misy ilavan'Andriamanitra dia mba mety izy mba maneke manary-balika ohatran'ny endry Pteur ohatran'ndry Matio manary asa za sy mitena ry ny asanao fa le mombamomba ny tenanao mihitsy le charnel zany hoe apetrao teny kaikinao rehefa tonga eto amin'ny Sekoly aza tonga noho ny filanao fa tongava satria ny fidiny ianao. Jean 15:16 izy no nifidy anao fa tsy ianao no nifidy azy ka atao teny kaikinao opportunité ne zany fa tsy maintsy misy foriony eo aminao satria izy no nifidy anao. Amen. Alléluia.
fa ny fahasoavan'andriamanitra natozao a fahasoavan'andriamanitra natozao anareo a amen teritsika man'andriamanitra